Ben'ny tanàna Vaolany voatsy ela teo tamin'ny famoahana ny vokatra ofisialy izay mahakasika an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay any amin'ny faritra Sofia iny dia avy hatrany voamarina fa migadra 2 taona an-dranomaizina ary nisy ihany koa moa ny fitsimbadian'ny vokatra mbola any amin'iny faritra Sofia iny ihany ilay nitarika tamin'ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CNI izay amina salanisa ambony dia ambony dia nitsimbadika lasa farany indray rehefa nivoaka ny vokatra ofisialy izay navoaka ny tribunal administratif tamin'iny androny 20 janoary iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vokatra ofisialy izay eo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Jaosera Irene izay nahiditra amponja ao an-tanimora. Taorian'ny fitazonany zandary azy tao ambanja dia nalefa niakatra any Antananarivo izy sy ireo ekipany ary nahiditra amponja vonjimaika ao an-tanimora izy ireo ny 12 janoary 2024 lasa teo iny. Fitrandrahana sy fitondrana harem-pirenena an-dranomasina antsokosoko amin'ny andro alina tsy nisy fahazahoan-dalana no anisan'ny vesatra nitazomana azy voalohany ary efa nitombo izany taty aoriana raha ny fampitambavao voaray hatrany. Solombam-bahoaka teo aloha sady administrateur civil en chef de classe exceptionnelle izy. Hatreto tsy mbola nandrenesam-peo na hita miaro azy ireo mpanositra namany kanefa anisan'ny olona sahy ary teo foana ny joro nandritra ny hetsika fotsy sy hetsika maro izay nataony vondrony mpanositra ny fitondrana ity solombam-bahoaka ny nalalava teo aloha ity kanefa miadirery izy ankehitriny. Io ny vaovao izay voaray avy amin'ireo mpanara-baovao rehefa samy naneho ny heviny. Niarana fantatra ny rehetra fa tamin'iny androny 20 janoary iny dia namoaka ny vokatra ofisialy ireo izay misahana an'izany famoahana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izany ary hita manerana ny nosy moa izany fivoahany vokatra ofisialy eo amin'izay ben'ny tanàna izay. Isan'ny nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'ireo komina sasatsasany izay nahitana fitsimbadiam-bokatra ary nahagaga sy nahatalanjona ny maro moa raha vantany vao nahita izany. Tsy vitsy ireo komina izay nahitana an'izany fitsimbadiam-bokatra izany fa isan'ny tena nanamarika an'izany fitsimbadiam-bokatra izany ny tany amin'ny komina Antsiradava any amin'iny distrikany Bealana iny izay niova ny safidim-bahoaka ka raikitra ny fitokonana. Nandresy vonjimaika tamin'ny Isambato 7 faingo 27 isanjato ny kandidat tsy miankina Randrianandrasana Ferdinand raha nahazo Isambato 7 faingo 7 isanjato kosa ny kandidat Irmar Erisco Randriamahaja. Akory nefa nahagagana rehefa nivoaka ny didim-pitsarana izay famoaham-bokatra ofisialy ny fifidianana ben'ny tanàna izay nampandany any kandidat Irmar Erisco Randriamahaja ary nanilika ilay kandidat tsy miankina izay nitarika tamin'ny vokatra vonjimaika teny amin'ny CNI. Tsy nankasitraka an'io vokatra ofisialy navoaka ny tribunal administratif io ny vahoaka ao Antsiradava izay nilaza fa vaososy sy novana ary tsy nomena hasiny ny safidim-bahoaka. Ny tokony manoloana ny lapan'ny tanàna izy ireo sady nilanja sora-baventy nitaraina ny anjo vonjy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao ankehitriny izao. Araka izany dia tsy fifidianana no nisy tany Antsiradava ho ireo mponina any an-toerana fa toy ny fanendrena olona fotsiny. Nahoana nasiana fifidianana raha toa ka tsy ekena ny safidim-bahoaka ho izy ireo hatrany. Nahitana fitsimbadiam-bokatra ihany koa ny tany amin'ny komina ambanivohitry ny Antanambao Mahatsara distrikany Vatomandry iny. Nandresy tamina salanisa 13 faingo 17 isanjato ny kandidat tsy miankina RPR ary laharana faharoa tamin'ny vokatra navoaka ny CNI. Rehefa nivoaka nefa ny vokatra ofisialy dia
nivadika ho ôhatra daholy ny vato azony izany hoe ôhatra isanjato ka ilay kandida Irmar izay laharana fahatelo nahazo salanisa 4.3 isanjato no lany. Manomboka mihetsika ihany koa ny vahoaka any an-toerana manositra io voka-pifidianana io izay tena tsy nahafaly izy ireo. Ao amin'ny komina Bonamary Mahajanga faharoa indray dia mitaky ny voka-pifidianana marina ireo olom-pirenena. Velon-taraina manoloana ny zavamisy tamin'ny voka-pifidianana ofisialy izay tsy nifanaraka velively tamin'ny safidim-bahoaka ireo fokon'olona avy amin'ny fokotany miisa 7 mandrafitra ny komina Bonamary ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa ka mitaky ny valim-pifidianana marina. Eo amin'izay resaka famadihana ny vokatra ofisialy izay dia ahina hiteraka fipoahana ara-tsosialy eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo. Ahina ny sin'izay fipoahana ara-tsosialy izay ny amin'izao famadihany fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina farany teo iny hoy ny fanehoan-kevitry ny sombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaenina tamin'iny andro ny afako mahaliany. Fifidianana tereniko masaka no natao hampandaniana ny kandida izay kandida mpanjakana ho izy satrany fa tsy nahitana taratry ny safidim-bahoaka akory. Any amin'ny faritany Toliara indray haverina manontolo ny fifidianana amina komina miisa 3 notontosaina tamin'iny andro ny afako mahaliany tao amin'ny lapan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ao Toliara ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny faritany Toliara mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Antoko tiako Madagasikara indray dia tsy manaiky ny voka-pifidianana ao Antananarivo renivohitra. Tsy manaiky an'io voka-pifidianana ao Antananarivo renivohitra io izay navoaka ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana ny antoko tiako Madagasikara amin'izao ankehitriny izao taorian'ny vokatra ofisialy izay navoaka ny tribunal administratif iny. Mbola ao anatin'izay resaka raharahan'ny ben'ny tanàna izay hatrany ben'ny tanàna any Bealanana renivohitra any amin'izao fotoana izao vantany vao nivoaka ny famoahana vokatra ofisialy tamin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay ary lany soamantsara moa ity kandida izay tsy miankina ao Bealanana ity dia nahazo sazy mihatra 2 taona an-dranomaizina miampy fandoavana vola 20 tapitrisa ariary no didy izay navoaka ny fitsarana miady amin'ny kolokolo ao Mahajanga ao na ny paky momba ny raharaha izay nahavoasaringotra any Andriamatoa Morainjara Doni Florent izay ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny komina urbaine Bealanana voalany tamin'ny fifidianana farany teo iny. Fanotiko-dinam-bolam-panjakana nandritra ny fotoam-piasany teo alohan'ny taona 724 no nitoriany ben'ny tanàna nandimby azy ka nahazahoany izao sazy mialohan'ny fotoam-piasany izay nalany azy ben'ny tanàna fanoroany izao. Ny androny famoaham-bokatra ofisialy ny 20 janoary 2024 teo no efa namoaka fanambarana tao amin'ny pejy ofisialy ny momba ny ity raharaha ity ny serasera ny komina urbaine Bealanana mba ho fantam-bahoaka fa ny mpitantana ny komina no ambadika ny fitoriana. Marina fa ampifaninana nandritra ny fifidianana i Doni Florent izay indépendant sy ny kandida Irmar izay voalaza fa ho ambadika ny fitoriana azy saingy naleon'ny vahoaka ny fidy sy nandany any Morainjara Doni Florent izay nankatoavy ny tribunal administratif ny mahaben'ny tanàna azy hitondra mandritra ny 5 taona manaraka manomboka amin'ny volana janoary ity. Hatreto tsy mbola voasambotra ary tsy mbola any am-ponja ity ben'ny tanàna vaovao lany kanefa voaheloka higadra 2 taona an-dranomaizina ity. Tsy tonga niatrika ny fotoam-pitsarana azy raha teo izy na izany azy dia efa misy ny didim-pisamborana azy miaraka amin'ny didim-pitsarana raha ny angom-baovao voaray hatrany ary arantsika eto ny mety hotony ity raharaha ity. Izay sy zay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.